Mpitoroteny toko fahenina. Misy toe-javatra ratsy hitako ety ambany masoandro ary mitambesatra amin'ny olona izany. Dia olona izay omen'Andriamanitra vola aman-karena sy voninahitra ka tsy misy tsy hananana izay rehetra niriny. Nefa tsy omen'Andriamanitra fahefana hihinana amin'izany izy, fa olon-kafa no homana azy. Zava-poana sy toe-javatra mampahorokoa izany. Na dia misy miteraka zato aza sady tratra antitra, ka efa maro ny andro niainany, nefa tsy mba voky soa izy sady tsy mba alevina akory ny fatiny, dia hoy aho, ny tsy tonga volana dia tsara kokoa noho izy. Fa tamin'ny zava-poana no niaviany, ary ao amin'ny maizina no alehany, sady ho voasaron'ny aizina ny anarany, ary tsy nahita na nahalala ny masoandro akory koa izy, mahita fitsarana be kokoa noho izy ilay tsy tonga volana. Eny, na dia tratra ny harem-potoana indroa aza izy, nefa tsy nahita fahasambarana. Tsy ho any amin'ny toerana iray ihany va no alehan'izy rehetra? Ny fisasarana rehetra ataon'ny olona dia ho an'ny sakafony ihany, nefa tsy mety afa-po ny faniriany. Fa inona no soa azony endry mihoatra noho ny adala? Tombotsoa inona no hananany mahantra izay mahay mitondra tena eo imasin'ny velona? Ny eo am-pelantanana dia tsara noho ny nofinofy. Zava-poana sy sambon-drivotra koa izany. Izay efa teo dia voalaza anarana hatry ny fony ela. Ary fantatra fa ny olombelona dia tsy mahazo mifandahatra amin'izay mahery noho izy. Araka ny hamaroan'ny teny no mahamaro ny zava-poana, koa inona no tombotsoa azon'ny olona? Fa iza no mahalala izay mahasoa ny olona amin'ny fiainana, amin'ny andro mandalo foana izay laniny toy ny fieliny aloka? Iza no hahalaza amin'ny olona izay zavatra ho avy any aorianany ety ambany masoandro?